Hoandro izay mpitandro ny filaminana androany tokony tamin'ny folo ora maraina fa misy olona nilaza fa tovolahy iray tsatsa nangala-jaza. Efa nidiny fotony ny mpitandro ny filaminana izay avy ao amin'ny polisy-pirenena, zandarmerie pirenena ary nitafika. Dia tonga ara-potoana dia voasambotra ilay tovolahy iray izay nieritreretina ho mpangala-jaza. Rehefa natao ny fanadihadiana nefa dia vokany dia io tovolahy io dia misakaiza amin'ny tovovavy iray avy any amin'ny distrikany Beloa-sur-Tsurvine, commune rurale Berevo. Rehefa mifankatia izy roa eo nefa ny sakanan'ny iray aman-dreny ny mifankatia dia nandao ny tokantrano ny tovolahy io, i tovovavy io anahaka n'ilay tovolahy ety amin'ny Morondava. Rehefa mipetraka tetỳ izy roa kely, vokatry ny fonony sy ny fitiavana zareo, nanoro-pitiavana, nanoro-ponenana tatỳ. Dia rehefa hitany iray aman-drenin'ilay tovovavy, ilay tovolahy kely efa ampiasana, dia niantso vahoaka hoe izy mba samborina io. Dia eo ny hitatra ny olona mpangala-jaza ilay tovolahy. Ary rehefa hita koa ilay vehivavy tany amin'ny tokantrano zareo, dia niaiky ilay tovovavy fa mifankatia tokoa amin'ilay tovovavy izy roa, dia amin'ny tovolahy izy roa. Ary fanadihadiana moa efa mandeha ary tsy maintsy atolotra ny fitsarana. Ny zava-nisy teto moa zany tsy dia tsy araka filazan'olona ny amin'ny tambajotra any hoe ala-jaza, fa olona mifankatia niala nandao ny tokantrano ray aman-dreny ilay tovovavy. Efa vita zay dia atolotra ny amin'ny fitsarana. Manoloana ny zavatra mitsanga amin'izao fotoana izao, ny mpitandro ny filaminana izay avy ato amin'ny polisy-pirenena, gendarmerie nationale ary ny tafika dia mandray andraikitra feno amin'izao zavatra miseho izao. Anisan'izany dia ny paikady manokana napetraky ny mpitandro ny filaminana mba hisoroana izany toe-draharaha mampisavolovolo izany. Tsinona izany fa dia ny fidinany fotony, ao ny fanentanana eny amin'ny fokontany, eny amin'ny sekoly, eny amin'ny fiangonana sy toerana be ankizy na toerana mampitangorona olona amin'ny tokony andraikitra raisiny tsirairay manoloana ny ankizy sy ny tanora amin'izao fotoana izao. Manahak'izay ihany koa misy ny fisafona matetika amin'ireo toerana ireo amin'ny ora tsy voafetra ireo mpitandro ny filaminana ireo mba ahafahan'ny vahoaka matoky mba miaina ampitoniana fa tsy misy izany tsangazavatra zany eto amin'ny faritra Menabe. Ary izay no ny antom-pisian'ny mpitandro ny filaminana amin'izao. Eto zahay dia entitra ny fandraisana andraikitra ary mbola mampitandrina ireo manana-paritaka vaovao tsy maro-potitra na eny amin'ny tambajotra serasera zany na eny amin'ny fokontany eny. Fa raha misy zangan-javatra miseho dia mampandre ny tompony andraikitra akaiky na eny ivon'ny fokontany na eo anivon'ny mpitandro ny filaminana telotota. Ary ho an'izay mbola minia manao an'izany dia tsy maintsy anokafana fanadihadiana sy andraisana fepetra entitra ireo mamparitaka ny vaovao tsy marina sy tsao mampikorotana sy mampiasa saina ny vahoaka ankehitriny. Eto dia milamina tanteraka ny faritra Menabe amin'izao fotoana izao. Misy fa 7 volana jolay ity alaintery raha kotonirina anao mampifandray tsy amin'ny lafin'ny teknika Roland Brito kosa no hitafa nolotra ity fotoana ity amin'izao iarahana izao makasitraka hatrany amin'ny fanjoina ny onjam-peo ny tofadio nahita toerana ianao na ny ampitan-dranomasina any eo anatin'ny ora fiasany ianao mety mbola eny ambonin'ny fiara kodia anao na fiara ambony ianao na fiara n'olon-tsotra dia akasitrahana ary sorana hatrany satria ny antom-pisinareo mbola mampisy an'ity fandarana ity ihany koa. Be deabe ny zavatra mitranga mifamaofao tao anatin'izay efatra amby roapolo ora farany zay tsy nifandrenesantsika teto izay. Bahana be moa zany lafiny sosialy ny resaka tsy fandriampahalemana zany
mba hamonjy ny fodinana miaraka ihany ko anatin'izany mba tsy andehandeha tokatokana mba hisoroana an'izay mety ataontsika hoe fanararotana ataon'ireo olon-dratsy zany a manoloana izany. Mikasika an'izay lafi ny resaka tsy fandriam-pahalemana zay fa betsaka ny voalaza angambany efa samy manjifana zany eny amin'ny any ataontsika hoe tambazotra sosialy sy ny hainao manjery sy ny sisa ny rehetra fa ny afaka bangoina angamba mikasika an'ity resaka fahaverezana olona satria tsy lehibe tsy kely a dia henoana fanamarana mikasika an'izany sy ny resaka alajaza ity a dia ny fitandremana ny fahamailona ny fiaraha-miasa amin'ny fanomezana totam-baovao ny mpitandro ny filaminana satria zay ihany no ahafahana mfe any io satria ny ratsy dia tsy kely lalana ary tsy fanlaza moa ny tompona andraiky mpanjakana ny amin'ny hoe tsy tranga vaovao kory no misy amin'ny zao fotoana zao io fa ny endrika isehony fotsiny no miofa ary tany amin'ny taona fito amby folo sy roa arivo valo amby folo sy roa arivo dia mitovitovy amin'izao ihany koa ny tranganisy a taikareo tanora ny tovavy moa tena lasevitra tamin'izany fotoana zany akoatran'ny resaka kidnapping dia rehefa nisy fivavampitondrana taorian'izay taorian'ny taona valo amby folo sy roa arivo dia toy ny hoe nisy bouton mitsindriana dia niatony araka amin'ny vava ihany koa zany hoe ny laza fa tena foana tanteraka tsy izay fa tsy nitovy tamin'ny firongatryilay ataontsika hoe kidnapping ny zavatra nitranga teto Madagasikara dia somary nagagagaga ihany zany. Betsaka moa ny faneho-kevitra mandeha amin'izao fotoana izao fa misy ambadika politika amin'ny fanakorontanana ny fitondrana mijoro zao satria raha ny prime ministre lehibe ny gouvernement dia efa nilaza mazava an'izany fa tsy misy mahasakana ny fanavozana fa tsy maintsy toy zany mba hahafahan'ny vahoaka miadana ny malagasy zany miaina ao anatin'ny fahalalana satria efa mafy izay ny ainan'ny vahoaka malagasy izay. Raha raisina sy verina amin'izay zavatra nambaran'ny prime ministre izay dia tetika antontona ny fitondrana mijoro ankehitriny mba ilazana fa tsy mandry fahalemana ny tany mikorotana ny tany tsy milamina ny tany mandrendrerana antsy ny vahoaka sy ny sisa ny zavatra mitranga ankehitriny dia malmo nisy ny ataontsika hoe fanehoana fiaraha-miory nataon'ny fitondrana malagasy tarihan'ny filohan'ny fanavozana teny amin'ireo toerana izay nisy fianakaviana namoa iny menaky ny ainy vokatry reto tranga miseho amin'izao fotoana izao ty resaka alajaza toy ny teny Atongarivo sy ny teny amin'ny faritra Ambatolampy Mahafotsy reny dia nisy ihany koa ny teny fohy izay manandanja be zavatra nyresahan'ny filohan'ny fanavozana ny repoblika ny amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana izao ary nanaovan'ny fanamarihana ihany koa ny amin'ny lafin'ny fitateram-baovao sy ny fivoizam-baovao ary somary navotonona ihany ny amin'ny toeran'ny resaka hainao manjery zany sy ireo ataontsika hoe pejy mitato-baovao manoloana ny tranga misy ankehitriny saripady be ny lafin'ny fitateram-baovao ary izay no tsara anaovana ny fanamarihana ihany koa amin'izao fotoana izao nikasika an'izany satria raha ny zavatra misy ankehitriny aloha zany dia manaporofo sy mbola manamarina indray fa ny fantsona toy ny radio sy ny fahitalavitra no fantsona tsara indrindra ny tsy fanavaovao satria ny vaovao amin'ireny zany no azo lazaina fa vaovao voamarina ary izay mihitsy moa zany ny tena fepetra satria tokony vaovao voamarina ary voasivana no mivoaka amina onjam-peo na amina fahitalavitra na gazety ihany koa ary tokony hanana fotoana ahafahana manamarina an'izany vaovao zany satria tena saropady de saropady mba hisoroana n'ilay ataontsika hoe psychose zany raha ohatra ka zay no andikana azy le hoe mety ampisora vorovoro ny fiainam-bahoakana ny fiarahamonina teraka fikorotanana psychose de zay le izy raha ohatra ka fihezina ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao dia ifampisarana koa zay satria raha ny zavatra nisy tao anatin'izay fotoana izay dia misy hainao manjery ravavy
nanapa-kevitra ny hoe ato amin'ny fampitana vaovao aloha amin'ity anio ity anao fanginana. Safidy moa zany ny ao anatin'izany angamaninty tsy idirantsika lalina loatra satria misy mety fanapa-kevitra ny ao amin'ny mpitatana an'izany tao anatin'ilay izy moa ohatra ny mbola tsy tena inona feo ihany koa amin'ny mety antoanton'izany ny eo amin'ny rafitra toy ny hoe ny ho lafitry ny mpanao gazety hoe mahatohitohina ny tofahalalahany asa fanaovana gazety ve ny tranga misy sa ny mifanohitra amin'izay fa dia manana ditsika ho an'ny eto amin'ny Top Radio araka nambara teo fa na inona na mahakoatra nyity resaka mikasika ny fandriampahalemana ity zay anetsehana ny emonaty zany amin'izao fotoan'izao dia zava-dehibe izay le fizarana vaovao vao marina fa tsy isy an'le hoe azakazaka hoe iza ny namoaka voalohany zay moa le voambolana resahana ty amin'ny tontolon'ny asa fanaovana gazety amin'le scoop satria mety ho resaka fizarana scoop io koa dia tsy vitsy ary misy ny mety mamahana manipy hoditra akondro mba hapobolisatra mety atonga ny fandrika zany manaka zay le mila fahamailona satria ny angom-baovao na ny renseignement ihany koa dia betsaka ny milaza hoe misy an'izao dia indray ono tsy vao marina ka raha misy ny fiazakazahana izaran'izany amin'ny mpanjifa resahana eto zany na mpiaino na mpijery na mpamaky dia mety teraka le ndresahana teo mety ho fanotoenana ny fiarahamonina na mety filaminam-bahoaka ihany koa dia ny fanentanana iombonana ny amin'ny hoe fahatoniana ny fanentanana iombonana amin'ny hoe fiaraha-miasa satria ny rehetra miaraka no ahafahana mife ny ataontsika hoe fandriampahalemana mba isin'izany ny anivin'ny fiarahamonina na eto amin'ny tanan-dehibe eto zany na any amin'ny faritra ihany koa mbola mety resahana zay amin'ny fotoana hafa na ho rehefa feo ihany fa andetsika sina faingokely aloha ry teria dia resaka lafin-javatra hafa sika inona no lafin-javatra hafa ho resahana andeha mba ho resahana kely aloha ny lafin'ny diplomasia zolazany fa makamaka ny toerany efa nanolotra an'ireo dika mitovin'ireo taratasy fanendrena azy ireo masovo malagasy vao nitendrena amin'ireo firenena maro samihafa misy an'le hoe copie figuré zany amin'ilay fanendrena araiky amby folo zany reo masovo voatikany tao anatin'izao fitondrana fanavozana zao moa zany eo amin'ny 6 volana eo zao no mijorony latsaka kely eo zany efa 6 volana dia matsalazany fa manomboka maka ny toerana tsikelikely raha ny tamin'ny omaly fotsiny ohatra dia nisy ny fionan'ny masovo malagasy any Etiopia andriamatoa Paraina Auguste zany tamin'ny filohan'ny vomiera afrikanina io moa ilay teratany jibrosianina zay isan'ny mifaninana tamin'ny filoha teo aloha andriamatoa Hery Rajaonarimampianina sy anisan'izany koa le minisitra taloha ministry ny vola sy efa ministry ny raramba iny ihany koa efa nodimandro moa izy dia andriamatoa Richard zay nifaninana ao amin'ity toerany vomiera na ny commissionna ny fondrana afrikanina ity zany fionana zany dia namafisan'ity tompon'andraikitra eo nivin'ny firaisambe afrikanina ity zany fa dia manohana tanteraka ny fitondrana ankehitriny ny firaisambe afrikanina ary ihany koa makasitraka ny tondrozotra zay natolotra ny any amin'ny SADC zany ary dia manohana ihany koa ny fikaonantom-pirenena zay tariny FFKM zany fa zava-dehibe zany rehefa manokatra lalana tsikelikely amin'ny mety isindan'ilay ataontsika hoe sazy eo anivon'ny vondrana afrikana satria tsika moa zany dia mbola miantona zany aloha mba suspendu eo anivon'ny vondrana afrikana araka izany dia zava-dehibe na enona tamin'ity filohan'ny vomiera na ny commissionna ny firaisambe afrikana ty andriamatoa Mahamoud Ali Youssouf moa zany ny tena anarany teratany Djiboutiany io ary efa ministra taloha ihany koa tao anatin'izany ny ambassadeur Paraina Auguste moa zany dia fa izy nosolo tena mahatry Madagasikara ihany koa anivon'ny firaisambe afrikana anlaza moa ty tompon'andraikitra eo anivon'ny firaisambe afrikana ity zany fa dia tombony ho an'ny Madagasikara ny filaminana raha mitaha zany amin'ireo firenena hafa zay voasazy amin'izao fotoana izao zay filaminana zay zany no zay mampifandraisitsika amin'le zavatra mitranga teo misy apahana olona eto Madagasikara asana misy fandraisany amin'ny ataontsika hoe hery hafa
ivelany avy eto Madagasikara ihany koa manao izy amezana sary na endrika hafa hoe tsisy in'izay filaminana zay fa ny eto zany ny tompon'andraikitra zay ny tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny firaisambe afrikanina dia mahita fa tombony ao an'ny Madagasikara ny fisin'izay filaminana zay mihoatra amin'ireo firenena hafa voasazy amin'izao fotoana izao tsy aritra fotsiny moa zany resahana fa ankoatran'ny any Etiopia izay misy ny foiben'ny vondrona afrikanina any Addis Abeba moa zany zay renivohitry Etiopia dia misy firenena maromaro ihany koa any Afrika zay sahany zany eo ambany fiahin'ny masevo malagasy ao Etiopia zany dia sationany amin'ireny anisan'ireny any Kenya, any Egypte, any Djibouti, i Ouganda, Cameroun, any Congo Brazzaville efa tany an-toerana moa ny filohan'ny fanavaozana ihany koa nanao fitsidihana tany amin'ity firenena ity any Congo Brazzaville dia ohatran'izany koa ny any Somalia mbola sahany zany Eritrée ary any Soudan tsy aritra fotsiny no resahana zany mba ilazana fa dia miroso hatrany zany mikasika an'izay ataontsika hoe diplomasia zay ho an'ny Madagasikara resantsika ihany koa ny lafiny hafa mahakasika ny ataontsika hoe lafiny ara-toekarena dia anisy resabe nivoaka tamin'ny tambazotra sosialy mikasika ny fahitana ohatrany hoe misy olona milaza fa nitsory vavolombelona moa zany ary le fitsorona vavolombelona dia hoe tompony mihitsy ny amin'ny hoe nisy harena kibon'ny tany bolongana volamena milanja hatrany amina 30 kilao lehibe zany 30 kilao zany raha za manokana aloha zany mbola tsy de naheno raha resaka volamena rena sarobidy le vato sarobidy be ohatran'ireny ny henoko falana zao de hoe safira bolongana safira amina kilao zany zay fatany ivelany tany no nisy gazety boky namoaka an'le izy fa ty safira ity dia avy any Madagasikara teo amin'ny 4 kilao izy teo 20 dia zay zao no mba henoko hoe tena lehibe indrindra zany bolongana volamena zany mba manana namana ihany avy any amin'ny faritry Betsiboka zy ny faritry Mananjary iny misy havana ihany tsy de mbola naheno aloha misy an'izany hoe pepite zany tsy le vovony zao fa le tena mba bolongabolongany kely reny hoe tena mahatratra 30 kilao zany tena lehibe zany mavesatra zany 30 kilao zany tena mirirana mihitsy raha hoe tazomin'ny tanana zany fa nisy miparitaka tamina réseaux sociaux zany tambazotra sosialy vidéo nataon'olona ny amin'ny hoe tompony volamena ary nisy anaranaran'olona zay voatonontonony atao anatin'le izy dia hatramina solombavam-bahoaka zay voafity tany amin'ity distrika atao hoe Mananjary ity dia karazana nametraka fanontaniana ihany hoe mba inona ny marina amin'ity zavatra ity volamena 30 kilao fa misy anarana tompona andraikitra manana andraikitra amina fitondrana voatonontonona ao anatiny ka aleo mba hazava ahoana marina ny amin'ity marina sa diso dia raha ny loharanom-baovao fantatra aloha zany dia laza indray ny teo anivon'ny ministera ny misahana ny harena kibon'ny tany fa tsy voamarina ny fisiny zany volamena 30 kilao zany tany amin'io distrika io zany tany Mananjary ary tsisy taratasy zany hatreto milaza ny fahitana sy ny fisiny zany amin'ny lafiny anankiray mantsy dia misy zavatra hoe zay zany le voafesa tsy voafe ny zavatra fanapa-kevitra andraisina atao anatin'ity fitondrana ity aloha zany de hoe malalaka ny fitondrana harena kibon'ny tany andrina fa ny volamena amin'ny zao fotoana izao dia zay fahalalana zay tsy midika hoe tsy manaraka ny lalàna zany hoe inona le lalàna resahany eto hoe ny faritra anaovana fitondrana dia tokony hazahoana taratasy fahazoan-dalana permis zany ny fahazahoana ny vokatra dia tokony hanaovana filazana fanaovana tatitra fanambarana hoe nisy vokatra oatra zao tatsy dia zay zany le ireo rehetrarehetra zany dia tokony misy fanamarinana le fanamarinana resahana zany dia tsy hoe tatitra ambava na hoe ina fa tokony misy firaketana taratasy voalaza ao anatin'le izy dia hatreto tsisy manamarina an'izany mbola mitombo zany ny fanadihadiana fa ny ataontsika hoe ny angam-baovao voalohany zany
dia tsy voamarina ny fisian'izany bolongana volamena 3 kilao zany na de teo ary zany de mbola hita eo moa satria ny fanadidina mbola miroso ny ao anatin'le izy satria raha ohatra ka tsisy ka tsy marina kanefa nanaovana fijoroana vavolombelona de mety ho hafafa ihany ny firesaka zany kanefa indrindra fa hoe mahavoatonontonona anarana olona na iza ny ataontsika anaram-boninahitra sy toerana misy azy na olotsotro io na olona voafidy io na manana fahefana olombotendry zany dia mety mivadika zavatra hafa zany le izay le resaka hoe sady anapaka le izy ny partana zany hoe amina réseaux sociaux zany dia mety vadika hoe fanasoko etana dia mety resaka hafa ndray ny toyny eo arin'izay iny moa zany mbola arana satria mbola mitoy zany ny fanadidina mikasika ny raharaha iny fa amin'ny ataontsika hoe vovovoalohany eno zany de hoe tsy voapirofo ny fisin'ity volamena 3 kilao zay voalaza fa nivoaka avy any amin'ny distrikany Mananjary misy an'le commune mato hoe Kianjavato eo moa zany de isan'ny tsena malalaka mihitsy ohatra le hoe ao Tanimbary raha any Maheva-tanàna raha vao ao Tanimbary zany Tanimbary moa tsy le hoe toerana famaliam-bary loatra fa anarana commune lalovana vakivakin'ny lalam-pirenena faefatra alohan'ny atongavanao Maheva-tanàna de ao Tanimbary zany de tena resaka tsenana volamena iny volamena zany tena mampalaza zany toerana zany de mitovitovy am'izay koa le hoe Kianjavato any Mananjary zany de resaka volamena ny tena sy mpivarotra volamena ny tena mifamoivoy ao am'izany toerana izany de ao rahantsika eo ny fivoarana de zarana amin'ny ara-potoana ihany koa ny vaovao satria de mbola ao anatin'ny fanangonana sy anatin'ny fanadidina tanteraka ihany koa ny raharaha amin'izao fotoana izao tiapahany farany ity de resahana ihany satria efa niresahany Thierry teo ihany zany le izy mba tsarako tsy resahana le izy mikasika ny mondial indray mandeha isaky ny efataona misy mondial Canada, i Mexique, États-Unis tsy ahivana ihany napetrano de fa any États-Unis daholo natao aloha ny lalao amin'ity ampahivadalana ity lalao ray isan'andro zany hoe hatramin'ny androany lakamisy zoma sabotsy lahady amin'ny lahady maraina vao tapitra zany ny lalao efatra ny tanterahana mandritra n'izany lalao ampahivadalana izany de isatatra ny lalao amin'ity anio ity any amin'ny 12 ora eto Madagasikara i Frantsa sy Maroka de betsaka moa zany ny resaka mandeha mikasika ny Maroka hoe nesa zany hoe Maroka de tsy afrikanina de fa nanao fandisombaovao démenti ny tompona andraikitra voalaza atao anatin'ny resabe mivoy teny amin'ny réseaux sociaux zany fa hoe tsy misolo tena ny Afrika ary tsy afrikanina i Maroka de nandiso an'izany le tompona andraikitra tany Maroka azy voatonontonona atao anatin'le hoe tsy ady tsy niteny azany fa vaovao foronina zany resaka hoe Maroka tsy Afrika fa amrere mihitsy ny Marokanina fa afrikanina izy de raha masihatry ny baolina kitra zadiny fa i Maroka ny tompondakan'ny Afrika farany eo amin'ny kanina resabe moa iny tamin'iny satria i Maroka Sénégal nanao an'izany famarana an'izany dia Sénégal no hoe teo ambony kianja fa Maroka ny teo ambony latabatra zay zany lo nitao anatin'ilay izy Maroka ny tompondaka farany zany lo hatreto mbola tsy namoaka ny fekeva moa ny teo amin'ny tribunaly ny misahana ny fanatanjahantena zany mikasika ny fitoriana sy ny fitarainana mikasika ny tirara ty fa hatreto aloha zany de Maroka ny tompony anaram-boninahitra farany aty Afrika de araka nambara teo hoe nandiso no vaovaony ely tamin'ny tambazotra sosialy ny tompona andraikitra voatonontonona tao anatin'ity raharahany Maroka ity ary nilaza fa tsy niteny azany ary vaovaony foronina nametahana ny anarany fotsiny ny filazana fa tsy isolo tena ny Afrika ary tsy afrikanina zany ny Marokanina eo ihany koa ny ilazana fa i Maroka de ray amin'ny firenena 3 zay hapetrano ny mondial amin'ny andihan'ny 720 amin'ny taona 32 zany miaraka amin'ny Espagne sy Portugaly zay zany no hapetrano ny mondial amin'ny 2030